Ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masinany, ny dera, ny saotra, ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha ary ho azy mandritry ny mandrakizay. Hanatanteraka izao fampaherezana izao isika, kanefa mialoha izany indrindra dia andeha hanandratra vavaka isika. Ry Jehovah tomponay masina indrindra any an-danitro, manaty-piderahana, fisaorana, fankasitrahana anao izahay no ny tombontsoa sy ny tompon'andro izay omenao anay, indrindra ny amin'ny mbola azahoanay miaino ny feo anao ary koa mandinika ny teninao. Aoka tompo malalo, ho raisinay ho tombontsoa indrindra izany ary ho fifaliana ho an'ny fiainanay. Koa dia aoka ny fanahy masina ho aminay hanolotra famelombelomana sy fitahirizana izany teny soa mahafaly izany. Ny anaratsinao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny fampaherezana ao antsika amin'ity fotoanan'io ity dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Ohabolana toko 9 ary ny 19. Bokin'ny Ohabolana toko 9 ary ny 19. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izay mandinika ny teny no hahita soa, ary izay matoky an Jehova no ho sambatra. Izay mandinika ny teny no hahita soa, ary izay matoky an Jehova no ho sambatra. Ao anatin'izany teny izany dia misy zavatra anankiroa izay tsy misaraka. Voalohany ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra, ary koa ny fatokiana an Jehova. Ny fatokiana an Jehova izany dia tsy afaka misaraka amin'ny fandiniana ny teniny. Ary maripototra loatra ny tenin'i Jesosy araka ny filazantsara ny Jaona toko 5 manomboka amin'ny 9:7 ary miafara ao amin'ny 9:7. Andiane jerentsika nahoana moa no ahita soa izay mandinika ny teny. Izao no fanambaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, ary dia ambaran'ny apôstôly Jaona ho lay teny fiainana. Filazantsara ny Jaona toko 5 ary ny 9:7. Ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo, satria tsy mino izay nirahany ianareo. Dinihinareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary reny no manambara kanefa tsy mety manatina ay anareo hanananareo fiainana. Izay mandinika ny teny hahita soa. Rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra isika, dia hitantsika ao amin'izany tenin'Andriamanitra izany ny asan'Andriamanitra mandrava ny fahotana, ny drafitry ny famonjena, ny filazantsara, ny vaovao mahafaly. Izany no hita ao anatin'ny teniny. Izany no zavatra mivangana sy hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay mandinika ny teny hahita soa. Aoka zany isika tsy hanatanteraka ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny tanjona hafa, fa aoka tsika handinika ny tenin'Andriamanitra ho an'ny fiainatsika, ho an'ny ara-panahintsika. Ny dikateny iombonana eto Madagasikara na ny DM dia manao hoe mandinika ny tenin'Andriamanitra ianareo, mandinika ny soratra masina ianareo, satria
hitanareo amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay. Ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra izany dia fiainana, zavatra mandeha ho azy satria ahitantsika fifaliana. Tsy mandinika ny tenin'Andriamanitra tsika ho amin'ny asa ara-piangonana. Tsy mandinika ny tenin'Andriamanitra tsika ho fiarovana ny foto-kevitra, fa mandinika ny tenin'Andriamanitra tsika mba hialan'ireo toetra tsy mendrika ananatsika. Hoy izy Jesosy eto amin'ny 9:30, dinihinareo. Izy tsy miteny hoe dinihonareo, tsy mandidy io teny io, fa milaza fa ao anatin'ny fandiniana ny mpianatra, satria nataon'reto mpianatra ireto fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao aminy no ananana fiainana. Andao re hanao ny tenin'Andriamanitra ho fiainana isika. Fa rehefa manao ny tenin'Andriamanitra ho fiainana isika, dia ny soa tsara indrindra hitatsika dia ny fiainana mandrakizay, ary Jesosy no ambarany ireny. Ny zavatra faharoa ao anatin'ny hoe fandiniana ny tenin'Andriamanitra dia zao: aoka tsy hankinitsika amin'ny hafa ny soa zay tokony ho atsika. Fa hoy ny apôstôly Jao amin'ny Apokalipsy 1:7, sambatra izay mamaky sy mandinika ary mitandrina ny tenin'ity faminaniana ity, ka mitandrina izay rehetra voasoratra ao anatiny, fa atombotra ny andro. Aoka zany ny masotsika no hijery mivantana ny fahamarinan'ny soratra masina, dia azo sambatra isika, sambatra izay mamaky. Rehefa ampiasainao ny masonao, rehefa ampiasaitsika ny maizy antsika iondrehana ao amin'ny fahamarinan'ny soratra masina, de sambatra. Tahaka izany ihany koa ny fiainona sy ny fandrenesana. Aoka ho ren'ny sofintsika sy ny fisainatsika ny atsara ny tenin'Andriamanitra, ny akanto ny teny fikasany, sambatra izay mamaky, mihaina, ary indrindra mitandrina izay voasoratra ao anatiny, fa atombotra ny andro. Ny zavatra faharoa voasoratra ao amin'ny bokin'ny ohabolana hoe sambatra izay matoky an Jehova. Izay matoky an Jehova dia sambatra. Andehany vakitsika le andininy fototra. Ohabolana 2:20, ny andininy 20. Izay mandinika ny teny no hahita soa, ary izay matoky an Jehova no ho sambatra. Tsy ny fanambadiana na tokantrano milamina no tena atoky ny fahasambarana, fa i Jehova araka ny voasoratra, ny soratra masina. Tsy Andriamanitra hafa, fa Jehova lay nanome le teny no hitokinao de sambatra ianao. Rehefa matoky an Jehova dia mahazo fahasambarana. Aoka tsy hitoky amin'ny fahalalana, aoka tsy hitoky amin'ny zavatry ny tany, fa hitoky am' Jehova isika. Ny fatokina an Jehova no miantoka ny fahasambarana. Miteny izany Jehova araka ny bokin'ny Jeremia. Bokin'ny Jeremia 7:10, ny andininy 7: ho tahina zay olona matoky an Jehova,
dia zay manana an Jehova ho tokony. Tary izy ny teny hoe sambatra zay matoky an Jehova. Eto indray dia manao hoe ho tahiana zay olona mahatoky an Jehova. Zany hoe tsy mifidy ny fahaizana izy, tsy mifidy ny arenana izy, tsy mifidy ny fahefana zay ananana izy. Olombelona ihany manko isika, fa Jehova kosa no tokony. De ny 19 dia hoy izy, Jeremia 7:15, fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy, izay mamaka eo alohana ny rano mandeha, ka tsy atahotra na dia avy aza ny hainandro, sady ho maitso ny raviny, ka tsy anay izy na dia miantona aza ny andro, fa tsy hitsahatra ny famohany. Andriamanitra izany dia manome tombony ho an'ny olona manana fahatokina, fa na dia miantona aza ny andro dia tsy mitsahatra ny famoniny, ary ny fakany kosa dia mahazo vahana sy lalipaka, ary dia ho maitso foana ny raviny. Hoy ny bokyny ohabolana lay 14 teo lay ohabolana 9:20 ny 9:20, izay mandinika ny teny no hahita soa, ary izay matoky an Jehova no ho sambatra. Ny fandrian'Andriamanitra dia ny tombotsika amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra, ary arakaraka ny anolorantsika tena ho amin'izany no ahitantsika soa. Ary dia tanteraka ny fanambaran'ny bokin'ny Apokalipsy izay novakiana tamintsika, fa ny masontsika mihitsy no aoka hita sy hijery ny fahamarinana voalaza de ahita soa. Ny sofintsika aza mindrana ny sofiny hafa mba ilaza aminao, fa aoka ny sofinao mihitsy no andray mivantana ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tena tsara de ny fiainam-pakatoavana, sambatra zay mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Lay Andriamanitry ny fahasoavana miteny eto hoe matoky an Jehova de ho sambatra, izy ane hiasa amintsika. Ka na inona toe-javatra mety hampisaraka atsika amin'Andriamanitra dia hatoky azy mandrakariva isika, dia hitombo amin'izany fahatokiana izany isika rehetra. Andetsika hame izany lesona izany amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra anao zay tompo tsara indrindra ny an-danitro, satria ao amin'ny teninao no ahitanay ny fitiavanao sy ny fahamarinanao. Ao amin'ny teninao ihany koa no anananay fanantenana, ao amin'ny teninao ihany koa no manambara ny fitiavanao. Koa de misaotra anao izahay. Aoka hanokana fotoana ho an'ny fandiniana ny teninao izahay. Meo anay koa Jesosy ny fahatokiana, ny tsy fivovovana, fa ny fifikirana mandrakariva eo aminao amin'ny toe-javatra rehetra zay mitranga eo amin'ny fiainanay, na ampifaliana na amin'ny fahoriana, dia aoka ianao ny tokonay. Aza velanao handao izany fahatokiana izany izahay, fa aoka ianao mandrakariva Jehova no tokonay. Ianao ane ho famelombelomana ho anay mandritry ny fotoana rehetra, ary ianao ane hamaly ny vavaka fa hatononona sy angatahana amin'ny ratsinao zany Jesosy. Amen. Amen.